Dia falitafaraka amintsika tsirairay avy any tokantrano any manaraka ny fandarana famoa amin'ity fa raiky amin'ny telopolo ny volana desambra ity a 2024 tena hoe faly fatratran'izany farany taona izany dia tratra ny farany daholo tsika rehetrarehetra arabaina toraka izany ihany koa i ankoay izay miara-tratra ny farany eto tsika dia samy fampiaraha be eto tonga sondra ianao miara-tratra ny somatsara mihitsy dia samy irariana ho tratran'ny taona vaovao a ho an'ny mialy ho an'ny ekipan'ny malagasy TV rehetra ho antsika rehetra ny tokantrano indrindrandrindra amin'izany arabaina sy irariana soa tompoko atao ny soavatsara ten'Andriamanitra fa tratry ny farany tena mahafinaritra zany hoe tratry ny farany aza vaitsika izay rehefa aveo a fa misy dikany izay hoe fa manena atao hoe tratry ny farany zany hoe natody hatrany amin'ny farany rehefa aveo tsika resaka an'izay fa dia ny fiarabana sy ny firarian-tsolo natao amintsika mianakavy mpanaraka sy mpankafihany zao onjapeo ohatra hoe fahitalavitra fa tsy onjapeo ireny a Malagasy TV fandarana famoa iarahana aminay sy mialy mazava loatra dia irariana ny soa ihany koa mba samy ho tratry ny rapitso daholo isika rehetra sy ny arivo mitsingeringerinana manaraka an'izay mialy zany hoe fotoana firavoravoana be zany fotoana tahaka an'izao fa eo marina ma eo koa le lasa miteraka adevitra inona tena fomba fiteny na tratra sa ahoana satria indraindray misy hoe ahoana koa zany nitaona eo foana fa ianao mahatratra anazy na ianao mahatratra ny anina lasa kitratraina be le zavatra andao jerentsika amin'ny fomba fiteny sy ny fototry ny teny izay niainan'ireo razambe atsika ireo ihany tsika moa tsy miala amin'izay foana satria zay zany le hoe ny hazo ny tsara fijoro dia noho ny fototra ny trano ny tsy mora mirodana dia noho ny fototra ihany koa dia tahaka an'izay tsika rehetrarehetra noho ny faka le hazo teo fa fototra ny an'le trano zao a raha miteny zao tsika dia hoe iankoay tongava malakilaky fa sao dia tratry ny orana aty tsika ao a mialy andao aingana ody fa sao tratra leto andao aingana ovitainy ty raharaha ty fa sao tratra ny vahiny tonga eo nefa le trano mbola mikorotana alefaso malakilaky loary le hanina fa sao tratra ny fahatarana ny mpianatra andeha hianatra tratra eo izy aloha zany mazava tsara satria mipetraka zany le hoe ny tany miodina amin'ny tenany ny tany miodina amin'ny masoandro ary ny volana miodina amin'ny tany zay zavatra zay dia mandefa hery sy taratra hafa mihitsy eto ny tany miodina fa tsika raha tsika miodina menjera tsy vita amin'ny finanana tsingerina ny fanina raha ianao miodikodina andramo fotsiny reny kilalao atsika taloha hoe tapenana ny maso dia miodikodina na mikipy dia miodikodina na tsy mikipy azy fa miodikodona fa faniny ianao miodikodina fa tsy mandroso fa raha ny tany no miodina dia ianao afaka mandroso arakarak'izay hery sy tanjaka anananao dikan'izay ianao ny tratrany fa tsy ianao ny nahatratra azy raha nahatratra zany ianao dia hoe ahoana re zany tenenantsika azy sendra alina be a vo nody omaly dia nahatratra mpamosavy tany an-dalana azonao ve fa tsy hoe tratra ny mpamosavy tany an-dalana ianao ny tratrany fa tsy ianao ny nahatratra azy mbola misy koa le oabolana hoe akondro be trapanala fa tsy nahatratra ny lefanala ampangotra maraina tratra ny maraina fa tsy nahatratra ny maraina ao ve le izy zany efa eo tsy mihetsika eo le ampango fa ny andro sy ny orany miodina dia tratrany teo ihany le ampango tratra zany noho izy dia irariana ny sosany tsara sika rehetra ho tratry ny taona vaovao satria efa samy tratran'izao farany ny antsika moa mbola sitsika nyty mirehetrrehetra ty ihany mba isy fahaterahana vaovao mihitsiny asa misy fanazavana kely azony ao koa hoentina aveo hoe mandra-pahoviana izy io ny tokony azo apetraka eo sa ve tsy tokony apetraka eo mihitsy na ataontsika hoe mandavataona aza rehefa mahatsapa le olona fa hoe manana fahaterahana vaovao zay moa ny tena hevitry ny hoe noely sy ny krismasy hoe fahaterahana vaovao tsy ady hevitra amin'izay resahan'ny olontsika hoe iza ny teraka iza ny tsy teraka iza ny maninona fa misy fahaterahana ao anatiny tsirairay raha mijery kely tsika ny fomba amin'ny kristianina dia hoe hoentiny mankalaza ny fahaterahan'ny mpamonjy
raha mijeritsika ny fomban'ireo tavaratra reo zao ny païen ny druide sy ny tarin'ireo dia nendry zareo zao ninona niteraka le fahazavana le masoandro zay le Noël nouvelle lumière fahazavana vaovao teraka satria avy ny ainan'le le maizina be firy volana zao ny tany amin'ny tapany avaratra tany dia iny amin'izay fa miditra eo amin'le manomboka mitaratra mahazo taratra le masoandro ray vokatra le fihodonana daholo ihany zany dia teraka le fahazavana vaovao dia mankalaza n'indro zareo hoe tonga indray ny fahazavana teraka ho atsika ny fahazavana ho atsika gasy zany dia zay koa le izy hoe azo raisina tsara mihitsy fa vanim-potoana isian'ny hery matanjaka eto ambonin'ny tany mitarika firaviravona mitarika fifaliana mitarika fanambinana ary miteraka fifankatiavana le vaninandro dia inona moa zany ny olana azotsika atao tsara mihitsy no mandray an'izay hery zay mba hifampizarantsika ihany koa zay fahasoavana sy zay fifaliana aty amintsika ary rentsika foana mandritsy ny andavanandrom-piainantsika ny teny hoe ny krismasy dia fizarana fifaliana fizarana fahasoavana jereo tsara tsy dia misy manao firy any mipakany hoe azay manana akanjo tsy atonina any andao mentsika ny sahirana zay anina kely oatra n'izao andao fa rehefa krismasy dia hifandrombahany zany zavatra zany hoe tonga reto ny vanim-potoana vaovao andaotsika rehetra mba hiaraka hanome zavatra ho an'ny sahirana hanome zavatra ho an'ny tsy manana ao anatin'ny krismasy zany no atao tsy dia nisy nanao ho avy ty ny ascension aiza misy akanjo tsy atonina anareo any hozaraina amin'ny ascension fa amin'ny krismasy daholo dia ohatr'izay zany le izy ka raha ity zavatra ity no resahantsika dia endrika maneho zany le izy hoe zay fifaliana satria hazo nampiaingona marevaka natao hitaratra anome taratra fahatsarana ary indrindraindrindra zany hoe mba manintona ny maso mahaliana mahafinaritra mitovy amin'ny hoe haingo-tranonao ao an-trano mihitsy dia ohatrany hoe satrinao eo ihany afaka mandiny teny ianao mandray taratra ianao manatsoaka hevitra ianao ary ny aza donoina dia izao ny avy any ambany ny ainganao anatratraranao foana ny tendro ny faratapony zany hoe be deaibe zany le lalam-panahafa na azo avoaka ao anatin'le izy ka tsy misy olana io na ataonao eo ary io mandritry ny taona raha mahatsapy ianao fa zay fahaterahana vaovao zay foana ny tokony ho tanjona mitondra ny fiainanao amin'ny andavanandro eo koa le hoe tsy baiko ny calendrier dia afaka ataonao eo foana zany io e mety tsara zany fa irosa ao anatin'ny tena lohahevitra ihany koa tsika ihany koa hoe rehefa farany taona tahaka izao ve misy zavatra atao manokana misy fombafomba manokana ve teo amin'ny malagasy hoe farana ny taona dia mihinana indray tapakazo kely aloha na mandrondray amin'izao aloha mba hampahomby indray ny taonanao vaovao sa hoe ahoana ianao mahay azy teo amintsika moa zany andeha ho azavaiko kely olo ny teneniko terim-piandohana teo hoe arabaina fa tratra ny farany zay aloha no azavaiko dia resahako ny fombafomba tokony atao avy eo zay fiteny hoe tratra ny farany zay dia ohatrany hoe misy zavatra zany niditra teo aminao dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny lohany mandeha voaloha dia manaraka daholo ny vatany rehetrarehetra tody hatrany amin'ny farany iny dia afaka mivoaka izy rehefa avy eo fa raha tsy tody hatrany amin'ny farany iny zany ka andeha ho raha isika hoe zavatra ratsy le izy dia lasa mitsoka ao aminao tsy tafavoaka mety mampihisatra ny fiainanao mampikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao dia iny le lazaintsika hoe tsy afaka farany lohany ty olona ity ny olona tsy afaka farany lohany dia be deaibe mihitsy ny tratran'izany indrindra amin'izao vaninandro ainantsika izao dia ny hoe manao zavatra anankiray miainga le izy milay be fa tsy tody hatrany amin'ny farany mihitsy fa rava ho azy any am-panidinana indraindray ara tsy fantany akory ny antony naravany iny fa naninona moa zany ity ohatrany hoe nafinaritra be zany le izy tamin'ny voaloha fa tsy henotsoheno teny dia maty mangina atao otrikafo teny le izy tsy henontsony zany misy koa le eo abolana hoe taridrano ririnina niainga tamin'izay toerany fa tsy tonga amin'izay alehany na taridrano ankilaila ny maniny be noho ny tonga tovy ihany ny hevitra reo zavatra reo zany hoe nanao zavatra zany le olona andao rangatsika hampiasa vola ohatra iny na manana efatra tapitrisy tsika ty andao ranga nokatra tsena kely raikitrary ny sokafana ny tsena fa avy eo nanao inona nanao tahaka ny lavaka izy ihany ny mihinana ny tenany dia lany tao le fond rehetrarehetra nampiasaina le tsena tsy natafatsanganana nininona akory le fond lany dia ahoana ary zany ty zao ndray tongolo zao mandefa andao ndray ary anao anera tongolo e nalefa tany indray zay mba kely nananana tsy nety ihany fa nitsefitra tena tsisy aloha ranga ivadika tena anao dobotrondro natao indray ny dobotrondro very tao ihany ny vola tsisy nety zany hoe manomboka mahatsapa amin'izay aloha fa za ranga ohatra ny tsy afaka farany lohany mihitsy
to zay ataoko rehetrarehetra dia miainga fa tsy totosa hatrany amin'ny farany por ny fomba fiteny zany manao hoe manao ohatrany tehamaina ny be manana miainga ohatrany satroka nefa raha mipetaka tsy mahafaty-moka zany hoe tsisy dika mihitsy zany l izy tsy nahatody tany amin'izay zavatra rehetrarehetra ny lavana azy ozy ny oabolana hoe langilangy zozoro doboka ihany fa maivakitsaka afo-pataka mivaivay nefa tsy mahamasaka kitahierana bataina loloavina ozy ohatrany trano ahiditra tsy omby varavarana ataina nefa tsy mahalokalina akory zany hoe tena ohatrany hoe zavatra neritreretina ho tena raitra fa tsy arakaraky ny ronona ozy le nahandro vato zay zany le zava-misy ny olona tratrany zay zany ny atao hoe tsy afaka farany lohany fa raha afaka farany lohany izy zany hoe zay nataony rehetrarehetra de tafita sy tafavoaka de zay le hoe arabaina fa trahatra ny farany ny olona tena arabaina fa trahatra ny farany zany de le hoe niainga mihitsy izy nanomboka zany hoe niaraka niainga tany amin'ny voalohany volana janoary tsika intsika fa to de aty amin'ny farany 1 desambra androany de ohatra zay zany izy ny atao hoe tena tratra ny farany mariny tsika fa raha maty tany anelanelany zany de inona moa fa tsy nahatratra amin'ny farany misy an'le hiry iny le ohatrany mandehandeha any am'izao le efa elaela efa zao izy miverina heniko indray le hoe alamindamino ry papa sao de tsy tratry ny taona eo tsy tratry ny farany le olona de tsy tratry ny taona vaovao ihany koa mazava ho azy de mitovy lalam-panafana amin'ny olona ray nanao zavatra teo amin'ny fiainana zany tsy nahatafavoaka hatramin'ny farany zay no mahatonga an'le hoe rehefa tratry ny farany aloha de arabainy zany hoe nahatafita soa nahavita ianao ohatrany hoe raha nianatra ianao zany de inona sisa no miprezente an'le boky eo anatrehan'lehibe sisa sy ny mpitsara fa ny bokinao aloha efa vita efa nikorrigena efa vita tanteraka fa inona anao an'le présentation sisa le présentation de ninona le taona vaovao ndray zay hoe am'ty taona vaovao ty reto avy ndray ny tanjoko reto ny tsinety avelako any reto ny tanjona vaovao zay le hoe hitany lesoka mila hototofana maso mahita ny ditsoka orona mandrenjenjina kibo mahita ny nona samy mitsara ny tenany zay zany aloha le hoe arabaina fa tratry ny farany samy arabaina daolona ny tratry ny farany na ny tratry ny taona vaovao satria rehefa tratry ny taona vaovao zany na le farany koa aza afaka ao fa tsy hoe farany de mifarana teo koa fa tena hoe na le farany aza voadingy anao tanteraka de mandray ny taona vaovao am'izay ianao rehefa mandray ny taona vaovao anefa de zao no lazain'ny obolan-drazana aza manao ririn-dasa tsy tsarona fa ataovy tahaka ny diatana ny fiainana todiana ny lasa banjinina no avy ary inona le vato rehetra nytorahana teo aloha no arafitra ho lasa tambo ny efenana no nenana vaovao indray lasa nahavita ezaka goavana be anao zany hoe inona avy le tsy nety tato hoetiko misandratra makato amin'ity taona vaovao ty de nitsenjerintsika taloha ihany io lehibe azo ao tsy toy ny tamin'ny taona lasa ny tenanao mihitsy zany no anaovanao karazana fampitahana hoe tamin'ny heritaona tia ny karamako ahoana no nytantanako an'ity tsy nahavita ny ninona mihitsy ah amin'ity taony ity mbola ity ny karamako manana tanjony ianao apakatra an'io ampitombo an'io sy ampivelatra an'io arak'izay heritreritra ao fa raha mbola tsy maintsy ho io raha te hanangan-javatra mila manana ny reto fahatsaniko ty zay le izy mazavatsara izy mendrika ny satria mato zao anao réveillon rehefa aveo anao fety be fa mandeha daholo ny varotra rehetrarehetra ny zava-pisotro ny hena ny kotonotono zany hoe tena fotoana fifaliana tanteraka mihitsy zany hoe natratra ny farany zany ny malagasy taloha koa ve ihany koa malagasy ataoko hoe tany fahagola tany ve nankalazan'izy io tamin'ny fomba manetriketrika ihany koa ohatrany ataontsika amin'izao fotoana izao tena nanao mihitsy tsika raha matadidy zao miala ohatrany tamin'ny heritaona ny alina mialohan'ny taom-baovao malagasy fety be tsika teo Mahamasina na anao fety be mihitsy tsika satria nanino tratry ny farany de inona notsenaina tamin'ny pifaliana sy tamin'ny piraviravona tanteraka ny taona vaovao de tena misy fihinanana misy fifaliana fiarahana mandia fiarahana mihira tena hoe miravoravo e ary ohatra zay mihitsy reo razantsika taloha reo hoe manao karazana tsy mandrimandry réveillon ihany zany manao tsy mandrimandry inona ny atao anatin'le tsy mandrimandry mandeha aloha ny lanonana zay vao mandeha ny fety samy hafa inona le lanonana ny mahazatra ny olona de hoe fety aman-danonana satria zay izy no maneno kokoa tsaratsara fanonona kokoa
ao anatin'ny sofina fa raha atao hoe lanonana mampety de ohatra ny hafahafa be nefa tokony lanonana mampety mihitsy noho izy satria ny lanonana de fombafomba mpivavahana arahana dy sy fifaliana zay ny antsona hoe lanonana ka tamin'ny androny razantsika de inona ny natao tao anatin'izany mandeha ny tolobe mandeha ny safilanitra mandeha ny dian-dah mandeha ny torotany zany ny fisaorana an'Andriamanitra sy fisaorana ny zava-masina fanandratana azy vita tanteraka mihitsy zany zay vao inona samy manao an'izay fifalifaliany keliny rehetrarehetra tena ohatrany hoe raha am'izao fotoana izy zany de lasa ohatrany io ataon'ny olona hoe misy lamesa aloha vita ny lamesa de manafatra mopera hoe aza manao mamy be a tsara tsotrany daholy lasa am'izay zay zany vao hoe miara-mirona ry kiala tonaka ohatra zay le izy zany a raha ohatra ka hoe tsorona tsotsotra ao anatin'izay rehetrarehetra zay anefa ny atsika ny tsy mandromandry mialohany andraisana ny taona vaovao de mbola tsy mihinana enomby zay ny tokony ho izy fa misy le hoe fo tsy aritra satria le omby efa nidiva raina ny taona vaovao zay vao amboarina anaovana adikle zany mba hoe isoronana ny taona vaovao le sorona de hoe so aorina manorina ny so vaovao ho an'ny taona vaovao de nidiva raina ny taom-baovao zay vao vonono ny omby fa mialohan'izay ianao zany raha tena te hina-kena mafy hoe tena tsy maharitra zany de zay moa le atsotsika hoe fo tsy aritra fo tsy aritra fa tsy hoe fo tsy aritra tsy miteny le fo tsy aritra fa hoe fo tsy aritra zany hoe tsy maharitra ny fonao fa misy menomeno-po kely a tena ohatrany hoe malahelo arangara tsy mihina-kena kely am'izao de inona ny atao akoho no hoanina na vorona ao a zany anefa tsy midika hoe raiky am'y 30 desambra androany de hiteny aminareo ah hoe akoho hoanina na vorona fa aza mihinana enomby satria nareo tsy hamonomby raha pitso taom-baovao tsy maninona fa hano sao de isy anompa eto hoe le brochetinay efa vita mitohitohy be daholy a de elandray be resaka be eo fa ataovy zay mampilamina fa ho aza avaitsika tsara amin'ny atsipriany aloha ny fombafomba tokony ataon'ny olona de vita zay io zany le fombafomba io le lanonana de vita ny lanonana zay vao dao am'izay ary zatsy izy na nyle mpanisavina ambotra raha aby ty sangana ary ty fa men'ny olona voninahitra ozy tantarany izy taloha zany fa tsy hoe ny am'izao sao de misy hoe mitonoka mana nanaandroka kody a mbola be mpangataka mihitsy zay tantarana ambotra rahaba zay nikompahatanana ao atsika rehetra ny ambotra rahaba zay manaraka nyty fandaran'ity asa roviana voavokany ao koetony tsy ambaratena efa nresantsika lavalava ihany a fa tsy tena nanao loha hevitra momba mpakahoana kosa moa tanteraka le izy tady dio fa nitaranaka maharitra mandrakizay de ianao ve niresaka betsaka inona eto fa mba hoe mba nisy tantara tena voampirofo ary nijoron'ny tompony vavolombelona de efa tena mba niresaka n'izany tsika fa zay resaka hoe mitsangana fa men'ny olona voninahitra inge zavatra ohatrany hoe somariko vazivazy nefa zava nisy tsy mety tratra mihitsy zany le mpanisavy teo amin'le tanàna anankiray tsy nety tratra mihitsy tena nanao zay hevitra zany ny be ny tanàna nanao zay hevitra ny sefokotany ny carte mobile tsisy fika niady mifokon'olona fa tsy mety tratra ny mpanisavy fa mahery apitaka kely fotsiny nefa ny nataon'ny be ny tanàna raisy-potsiny ny mpanisavy satria nahoana tonga ary ny taom-baovao namonomby izy rehefa namonomby ny zaray no hoan'ny fokon'olona tao amin'le tanàny zany nisy amby mibedabe nefa le hena ny olona rehetra efa tapitra nahazo de zao ny nataony alao reto anjara eny reto a ataotsika anjara ena amin'ny mpamisavy reto fa tsy lany ka raha misy mpamisavy ao avia live reto ny anjara enanareo fa mbola betsaka tsy lany reto fa apikitika ny te tsangana ry ty fa men'ny olona voninahitra tsika hafa baraka ny ray sepotsiny zay le zavany ary maromaro izy ireo tamin'izany mazava ho azy ie vazivazy ray an-dalana moa zany moa ny afatra koa mandeha miampita ihany araka izany fa eo am'izay ary le fombafomba farany ty ny taona ahoana am'izay le fombafomba zany eto hoe fombafomba ahoana mampahomby amin'ny fiainana ve satria matetika mantsy rehefa ohatra zao de hoe ahoana reo koa fombafomba fa ohatrany tsy de nety loatra sy taonty fa mifarana ihany izy ty ahoana ny ampanankarena ahoana ny ampanambola misy ifandraisany amin'izany ve ny fananakarena aloha de ny fanambinana avy amin'izy tompony zany hoe antoko ny ezaka zay nataonao sy ny fifandraisanao tamin'izy tompony nanambinana anao zay ny fananakarena na amin'ny fomba fijery ara-pinoana na amin'ny fomba fijery amin'ny maha olombelona tsy misy Andriamanitra
ataoko hoe tonga de mameme fotsiny anao izany fa tsy maintsy miezaka ianao zay zany ny zavatra rehetrarehetra eo ka tsy misy adiky le atoroko eto hoe ty ataovy de manakarena ianao raha zany nisy mbo nanana fa hoe ka zay le izy manjary lasa ohatrany hoe mpitovy mananatry mimpanana moa raha hoe zany no itenenana azy fa hoe ny fahaizanao miezaka ny fahaizanao mitsemboka fa toto varym-bazimba ny fiainana zay tsy mitoto tsy mihinana e zay io ny tsy misy hoe iandra ny lambo hiakatra fa tsy hidina ny atsamba hiaza matoritori fa hanaterako hena fa ny obolana azy efa nyteny hoe lambo maoly tsy mba be menaka azonao le hoe lambo maoly zany a kamo zay nydikale maoly de hoe lambo maholy tsy mba be menaka zany hoe tsy mba mihetsiketsika mihitsy zany fa de eo mitorevaka fotsiny tsy hita hoe ahoana sa ahoana de tsy matanjaka tsy matavy tsy mahita hanina firy sy ny tariny ohatr'izay zany le izy zay ao anatin'io ary ny fombafomba zay ho resahako eto de zavatra farany tsotra mahasoa mahatsara ny fiainatsika tsirairay avy samby kely mitetony zany fiainatsika ndraindray tafita ndraindray mba rendrika ao anatin'izay fahatafitana sy faharendrehany zay anefa ndraindray tsika faly anometsiny an'Andriamanitra rehefa misy zavatra midona hoe Andriamanitra indray nanao an'ity Andriamanitra ihany ny ataontsika mahazo eto fa tsika tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy hoe avy amintsika inge io tsy nentina ataontsika io na tonga ny fiainatsika nitsatoka na nitsoka ohatran'io rehefa farany taona ohatran'izao a de matetika miresaka foana ao anatin'ny tokantrano tsy nanambina atsika mihitsy ty taonyity tena be loatra mivola very tamin'ity taonyity tsy nety mihitsy ny asa za veranga voaroaka tany ampiasana ianao ty firy taona tsy miasa fa eo fotsiny lasa ohatra zay daholo le zanaka tsy afa-panadinana nytetsy narary mafy niditra hopitaly efa nahiahy zany rehetrarehetra zany de alalana hoe tsy naomby ny taona rehefa tsy naomby ary ny taona inona ny tokony atao ohatra atsika ohatra zao ihany io mafana ny andro tsemboka ianao de maheno ianao fa masaikasaika amin'ny vatana maraina ianao mandro ariva ianao mandro fa am'izao fotoana raha vao misy hirika kely amin'ny atoandro tena alolo mandro kely de ohatr'izay mihitsy le izy hoe mba hahafahanao misosa tsara zany de ny fandrona sy ny fidiovana no zava-dehibe ary zay na tonga indrindra ny taom-baovao atsika natsoina hoe tonga ny andro fandrona fidiovana de ao anatin'izay zany mahatonga andregniko vazivazy ataon'ny olona aminao reny vao mandro anao hoe fanga anniversaire anao androany sangisangy fanaovany sambandila izy hoe fanga anniversaire laly ty ny tao mandro zany hoe midiky zany tao fa misy le fandrona indray mandeha isa-taona de le tsingeritaona zay fa saingy tsy nitsingeritaona ny tsirairay zay fa le andro fandrona ny ombona ny gasatra am'izay fa ho an'ny tsirairay ihany koa de azadinao iny fa na misy aza ny fandronao mahazatra amin'ny maraina sy ny ariva de tokony isy fandronao miavaka loatra rehefa tonga nitsingerinandro na velomanao misy fandrona efa natorytsika teto amin'ny famoa zany a tamitsika nyresaka momba ny ody sy ny fanafody mialy eto ary taom-baovao ny andro tsy nety taminareo ve le taona mandro midiova inona no androna inona no idiovana nyresaka zavatra farany tsotra mandrava sarotra hanananao iny androna sira vaingana misy ao an-trano iny androna ravy tsara maniry eo atokotany iny androna aza mitady zavatra sarotra zany fa zay tena hoe tena azonao antoka fa tsy fitaka ho anao androna sody ndray manko misy alolona andeha hitady mandrava sarotra de bolila ny netina nody na hitady fanazava de filao ny tonga any an-trano de vao may le nakarivotra tany mamo rivotra ny dedavy nako atody tazo ny netinody le nangatabady teo ampitsanganana vadiny nangatanako varisy ndray no azo misy ohatr'zany zany le izy satria le mpamitapitaka sy le mpisoloko koa efa betsaka vao hoe andeha ndray zao mandrava sarotra de hoe tsy le odiny ty fa le hazo de nefa le hazo tena mandrava sarotra vitsy ny mahalala azy raha tsy olo lefa tena mpampiasa zany tsy mahalala hoe ity hazo ty ane ka tena le mandrava sarotra marina fa le oditra mandrava sarotra no mahazatra atsika le ohatrany odikazo mavomavo le voafofonina de masika be iny fa le tena hazo ao anatiny be ny tsy mahalala ka sao de voafitaky ny olona fa zay zavatra hitanao de zay ampiasaina misy ihany koa moa zany mpivarotra andrany efa fidiovana efa vita ireny a rehefa azonao antoka le olona de any aminy mividy de hitanao fa tokony hasoa tsara ny fiainanao jery eo tsara ty zavatra azavaiko ty a marary mafy ianao niditra hopitaly ianao nidira-pahoriny ianao
dia inona ny ataontsika rehefa avy eo misasa aiza no misasa mamonjy rano mandeha satria mahatsapa fa misy zavatra mihitsoka misy zavatra mitangorona sy mitambesatra amin'ny vatatenanao dia mandeha makany mamonjy rano mandeha mba hoentin'la rano mandeha ihany la zavatra rehetra ny tranonao raha sanatrika ny dirapaty dia inona no atao sasana amin'ny ranotsira le trano dia mbola lokona fotsifotsy dia zay vao lokona amin'izay loko itiavanao azy satria mahatsapa ianao fa nisy hery na naloka nisy hery ratsy na naizina ny tranonao na namaloka na namaizina ny tranonao dia mila averina fotsifotsy mba hamerina n'le fahazavana ao anatiny zany zavatra zany zany tokony hananantsika efa raiky amin'ny 30 desambra ano any dia mety ozy nareo hoe aizatsony ary zany zay ny andoko trano sy ninina eto dia sasao tsara ny trano diovy tsara ny trano mbola fotoana fanaovana azy zao tompoko dia mba mandroa mba midiova mba hanala ny zavatra rehetra tsy nety tamin'iny taona iny handraisanao ny taona vaovao mbola ho avy ny taom-baovao malagasy a fa ity aloha dia taom-baovao iombona atsika maneran-tany tsy afaka miala amin'ity fanisany ity isika hoe 424 mivadika 524 ny akamaroan'ny firenena eto ambonin'ny tany zay tena mpifandray amin'ny Madagasikara dia mampiasa an'izay daholo ka ianao tsy afa miala amin'izay any ampiasana ianao dia tsy maintsy hiteny an'izay any ampianarana ny zanakao dia hiresaka an'izay any ampiangonana ny pasteranareo dia hitantara an'izay eny amin'ny fiarahamonina ny hainao manjery rehetra dia hiresaka an'izay aminao ka tsy ianao ny andehanao matika ambo hoe androany adijady ny tonin'andro alakoso ny volana ny andro talata dia tsisy olona azo zany resaka ao zany fa raha miteny ianao hoe talata raiky amin'ny 30 desambra 424 dia afaka mifampiresaka amin'ny olona rehetrarehetra ianao dikan'izay misy hery matanjaka be eto ambonin'ny tany amaranany olona n'izany fanisana zany ka handraisa amin'ny fanisana vaovao dia araroty arak'izay mba maiza mandray an'iny hery iny ohatrany hoe wifi mibanaka zany io dia mba maiza miconnecta satria wifi tsisy kody io dia mahay miconnecte eo anao dia afaka mitelecharge zavatra betsaka satria le hery efa mivezivezy manerana ny abakabaka manontolo e matanjaka be dia hainao fotsiny no misintona an'izay hery zay mikapita an'izay hery zay makany aminao dia voarainao le izy dia mety ao ve ao tsara zay akoatran'le fandrona mety etsy an-tany ihany zao hoe amin'ny fotoana manahoana amin'ny firy voamaraina sa androany raiky amin'ny 30 atsika zao tsy inona androany arivo efa arivo tsika zao dia amin'ny firy zany dia mety zao hoe raiky amin'ny 30 desambra ihany zao mety dia rapitso tsy mila rapitso efa taona vaovao ndraiky dia tsy mila mandro efa tsy mandro amin'le fanesorana ntsony zany enoa reny le adiky le rehetrarehetra zany androany raiky amin'ny 30 desambra no hanesorana azy alao very any reny efa le tsy nanambiny reny esory raha pitso indray efa taona vaovao dia mandroa ihany amin'ny adikile mba handraisanao indray ny taona vaovao inona nandro tamin'ny mandravasarotro ianao maly mandroa mandravasarotro raha pitso taom-baovao e tsy olan'izany nandro tamin'ny fanazava ianao ve nanalan'le zavatra rehetra tsy neny dia mandroa ndraiky eo amin'ny fanazava mba hampazava ny taona vaovao vohiditra e nandro tamin'ny fidiovana ianao analana n'le anina rehetra tamin'ny farany taona dia raha pitso taom-baovao indray ianao mandroa ihany keo ianao amin'ny fidiovana mba hadio indray ianao hiatrika an'le taona vaovao zavatra mety tsara zany efa andresaka sakafo kely ihany ao ankoay teo dia tsika moa atao anatin'ny fety misy foana finanana sy ny ohatran'izany a misy ve ny zavatra azo hohanina manokana hoe ty mba hohanina dia mba mampipetipety sy mampilamindamina tena misy somatsara mihitsy ny fomba gasy moa dia miresaka foana ny hanim-pitoloha vary ny ronono ny tantely ny ananazy voankazo biby mandeha amin'ny tongotra biby mandeha amin'ny tongotra efatra ary indrindra ny hazandrano zay zany fa akoatran'ny hanim-pitoloha raha tsy havita hanim-pitoloha anao dia raha mahandro vary dia mba ataovy manaiky atakotra ny vary mba ho ambinikanina ny taona vaovao mba tena ho voky mihezinezina mandritra n'ity taona ity fa tsy hoe vanompoka ny taona dia mosarena vanompoka ny taona dia farafahorina vanompoka ny taona dia tsy manako hohanina fa ataovy mihitsy zay mampilamina hoe voky maimborezatra mihitsy tena hoe mihezinezina ao aminao zany sakafo mandritra ny taona vaovao azonao atao ihany koa mba mihinana rehefa taom-baovao indray io mba mihinana tsy asisa kely tsy asisa tsy sisantsonony tamin'ny taona teo aloha e efa fiainana vaovao ty dia azo asiana tsy asisa tsy hoe fangarona tsy asisa indray ny loka ao an-tranoko zany hopainareo hoe ratsy be ohatran-draha vomanga sy angivona pina paracetamol sody bomanga jus de tamarin fa hoe mba mandro tsy asisa kely mitokana fotsiny fa tsy hoe inona andeha afangaronao amin'ny trondro akory fa mba mahandro kely mitokana fotsiny dia mba mihinana kely mba ray sotro dia fa izy e hoe mba tsy asisa e tsisy asisany ny taona lasa iny a fa efa itindray ny taona vaovao ho raisitsika eo zany le torohevitra hoe mihinam-be voky mihinana mba ho voky mandavataona sy ny ohatr' zany raha tanyity araka tsisy ny enti-manana voatery trosy
azo atao ve no mitrosa voalohany taona farany taona hoe dia hitrosa aloha fa tena mba anao voko be aza miditra amin'izany tena ataovindray hoe masotsokona masobolaavo zay kely ananana no ahirato zay kely ananana no ahirato fa rehefa misy mifahafahana anyndray manararoatra fa aza manao an'izany hoe taona vao manomboka dia trosa no atao indrindraindrindra hanina hoanina afa mako raha sanatry havany vava hoe vonjy aina tena hoe olona mialaina ve tsy misy hoetimanana zany ndray zavatra hafa fa raha zavatra ho arapaka mivava tsia aza hitrosana alao tsy miditra amin'izany fa tsy dia mahaso tsy mahatsara loatra raha ny hanina hoanina no hibabiana trosa tompoko mba afahantsika mandinidinika zay tapany voalohany zay ary aloha dia andaontsika anaraka an'ireto dokam-barotra reto dia rehefa aveo mbola miroso lalindalina ihany ao anatin'ny tsara ho fantatra hiatrehana ny taona vaovao zay irariana sady hoe mba asosiny tsara no rahantsika miriary foana ato anatin'ity fandaran'ity indrindraindrindra ya efa maromaro ny voalazantsika teo raha izao ianao vao manaraka ny fandarana famoana amin'ny Facebook zany na amin'ny fahitalavitra dia ireo zavatra tsara atao tsara ho fantatra amaranana ny taona sy atrehana ny taona mba hampahomby an'izany taona izany fa manitikitika anao ihany koa rehefa misy zavatra atao zany ny malagasy dia mandro foana rehetrarehetra misina dia mandro vao misy olona ndana mandro vao misy anona kely ndana mandro zany hoe tena inona mihitsy zany le hevitra le fandrony mandro zany dia ohatrany hoe miketrika mahandro zavatra dia masaka izy rehefa aveo mahandro zay na mandoky izy tsika eo atokony zay amin'ny alalan'iny ny afo sy ny rano fa eto ndray le fandrona le mandro midio dia amin'ny alalan'ny rano sy ny zava-maniry zany hoe ny rano sy ny tany ndray eto nampiarahanao misy moa le hoe singa fototra efatra iombonana eto ambonin'ny tany dia ny tany rivotra afo rano na ny trano tany rivotra afo rano reo zany no mandrafitra ny hery rehetra mitondra ny vatantenanao mety hanambina mety hampiroborobo fa mety hampiotsaka ihany koa rehefa tsy voakarakaranao araka ny tokony ho izy ny fifandrandrany amin'ny tenanao ny fandrona resaka kely an'izay tsika fa maninona misaropady be tamin'ny malagasy ny resaka fandrona rehefa misy zavatra mitranga efa nampandrona nga fo mivoaka avy any amponja fotsy mifetra ao anao izy raha zao ronaldi kaivatola efa nampandrona nga satria mahalala izy fa trano maizina no nidirany mifangaro amin'ny hery mihiba zavatra maloto rehetrarehetra dia diovina aloha dia ny akanjo nentina nygatra tsy hoentina mody any an-trano fa tonga dia havalana any amin'ny rano mandeha samy mirava any ao niditra hôpitaly dia rehefa niditra hôpitaly ny akanjo nentina tany amin'ny hôpitaly le nandavaka be tao ampandrina tsy nahatsiaro teny iny tonga dia very any amin'ny rano mandeha tsy fitondra mody ary tsy azo verenana anaovany iny fa mitazona an'le herin'le aretina hery ratsy nampalemy anao ny dira-pahoriana dia jereo tsara fa ny akanjon'le maty asorona ny akanjony maty zay nentiny maty niaraka taminy asorona dia iny avalana any amin'ny rano mandeha ny ondana nondana amin'ny maty alefa avalana any amin'ny rano mandeha satria mahalalytsika fa teo izy ny alaina misy hery ratsy be eo zany dia asorony reny dia zay no anton'le fandrona satria nanaloka tao an-trano amin'izay zany le tsy fahombiazana le tsy fetezana le zavatra tsy milamina sy tsy manjary rehetrarehetra ray zay misy ndray fomba fandrona ohatra an'izao teo amin'ny andro taloha no hitantarako kely azy taloha zany tena misy mihitsy le hoe olona mampandro olona ampandrona zany satria nisy le hoe olona sendra nosorapotaka kanefa nororana tsy maimbo dia tratra dia mampandro anao ohatra zany imialy iny ange simpamanidina be za zany ohatra mitantaran'izany any man'olona any ao ohatra zany fa azo lazainareo tena zany hoe mialy dia ohatra zany maninona raha ilalasoa zao mba tenenao fotsiny nareo lala iza lalasoa ry mipetraka ay lalasoa lalasoa ema eny ary i lalasoa dia manidina be dia ohatra zany zay dia misy olo-kendry amin'izay zany maheno eo an-tanàna hoe lalasoany dia manidina be raha tsy fitondran-tena dia lasa zany ny ray aman-dreny mandeha mibitsibitsika amin'resaka amin'ny lalasoa or lalasoa fa maninona re ianao dia manao toetra ohatran'izao
mandeha feo eto an-tanàna fa mahafabaraka anao anie zany midiziny lalasoa tsy hinanao an'izany ray aman-dreny mbo marina de am'izay fotoan'izay ampanatsolo le ray aman-dreny ahako hoe ianao anaka nyteny fa manidina be lalasoa izy mihitsy nefa manizingizina fa tsy manao an'izany izy de za koa mianiny tena mbo marina koa ray aman-dreny raha vavan'olona tsy nino areo de ampifanatrehana amin'ny farany rehefa nampifanatrehana eo zany le nanosom-potaka sy le nosoram-potaka le nanosom-potaka de tena arabaky teny mihitsy zany hoe olona madio de nalainao ny fotaka tonga de fitetahanao izy zany hoe tena nolotoina arabaky teny de am'izay fotoan'izay rehefa mifanatrika de mivoaka am'izay ny antsoina hoe tondro teny tondro teny eo am'izay vao miala hoe tena marina tsy zangy ny tena ny teny an'izany fa itiny e de ampanatsona indray dina ianao ny teny fa manidina be lalasoa tozy tina setra no nainoko an'izany a de ampanatsona indray setra de nefa rano tonga any am'le tena nivoan'le resaka le izy hoe manda mihitsika eny miaraka taminy e de mivoaka eo le resaka de ampanatso manda de mialatsiny fa zay moa zany ny anaran'olona hitako akaiky eto de ohatrany hoe zay toalo mivoaresaka hoe de nampanatsoo manda de teo am'izay zany manda zany le tena hoe vavolombelona nanatro maso sy nandre ary nahita fa tena manidina tokoa lalasoa de ozy am'izay manda ka za mahafantatra fa izy olo lefa miaraka aman'olona nefa ohatra mbola samuse ery amin'ny anina ohatra zao ihany potra zany le vavolombelona de avy eo am'izay imanda zany zay manendrikendriky zay de manazava am'izay zany lalasoa ato hoe le olona hitanao ohatran'izao iny tsy olona miaraka amiko iny fa ny anao vavany tsy nazakana fotsiny fa olona mpiara-miasa ao ampiasana anay ary iny fa ohatraotrao fa miaiky am'izay zany manda eo fa mifonary fa nanosom-potaka fotsiny noho ny tsy fifankazahoana nanoho ny fankahalako anao nanoho ny fialonako anao nanoho ny tsy fahazakako anao de nanosom-potaka anao de avorina ny fokon'olona de misy pikabary mihitsy eo am'teny hoe ranona de nanosom-potaka ny ranona zao ny lazainy ka manompoka androany de lazaina amitsika fokon'olona fa ianina le lazaina fa manidina be de tsy mariny zany fa izy ara tsisy elatra mihitsy ao de mazava zany ny amin'iny fa le olona nanosom-potaka zany avy eo de mandoa omby hoentina mampandro any lalasoa andoavana omby zay le fomba gasy hoe ampandroy am'ny rahan'omby ary zay sasao am'ny rahan'omby ary zay de amin'iny fotoana iny zany miantoka omby le olona de mamono omby de mampandro an'le olona makaloha rano madio mihitsy asina volatsy vaky asina vaty velona de mampandro izy amin'izy le mampandro iny am'izay zany mandraraka an'le rano am'le olona miakanjo mandraraka an'le rano izy zany sady miteny hoe za de nanosom-potaka anao ka manompoka androany de manadio anao fa tsy marina ny zavatra nataoko fa fankahalana fotsiny ihany iny de ampandrony am'ny vaty velona mba ho velona le olona ary ampandrony am'ny volatsy vaky ho velona eo anivon'ny fiarahamonina ary ampandrony am'ny volatsy vaky mba tsy ho vakivaky n'olombelona ho vakivakin'olombelona eo anatrehan'ny fihavanana ny fiarahamonina sy ny fianakaviana de le omby mivonona zaraina ho an'ny fokon'olona iny de iny le lasa nofika ena amin'ny tapihavanana mitazona an'le dina sy le velorano sy le fisotroana vokaka sy le ajan'le fiarahamonina ray manontolo sy le fempihavanana eo am'le tanàna zany zay ny fomba voalohany am'le hoe fandrona de ampandrona mihitsy izy inona ny tiako tenenina nanazavako an'izay lavabe zay ny heviny ara-panahy zany ny atsika gasy de hoe matoa ianao zany misy zavatra tsy ny lamina de misy zavatra zany tonga mipetaka tamin'ny tenanao de mila ampandrona ianao mba ialany zay zavatra zay ka amin'ny singa efatra de ny rano no hita fa afaka tena manadio sy manala an'izay raha tany natao de vao mainka mihosotra tany le olona vao mainka mihosom-potaka raha afo ny natao de ho may le olona fa tsy mazaka an'le afo raha rivotra ny natao de arary le olona satria hiboridany eny atrehan'ny fanala zany azahoana rivotra fa ny rano no manadio manala ny zavatra rehetrarehetra ny rano koa no endriky ny fahaterahana hoe mitovy amin'ny olona teraka vaovao indray avy any am-bohoka zany de iny le hoe nitsonika ho rano de rendrika tambohoka de nitondra rano le vehivavy de hoe nodivetina ny rano natsakainy de natsona ho patsaka rano ny vehivavy de teraka izy rehefa avy eo
dia mitovy amin'iny ihany ianao, rano ny foronanao, dia rano no mivoahanao, dia rano koa no mandrafitra betsaka indrindra amin'ny vatantenanao, dia ny rano zany no atao anadiovana sy hitiovana. Zay izy zany ataoko hoe azavaiko tsara le fandeha le fandrona. Ze zavatra rehetrarehetra amin'izay zany raha nitsoahantsika avy amin'izay dia hoe mila mandro foana ianao, manarim-bitana mandro, nisy namisavy dia mandro, tsy mety ny zavatra atao dia mandro, be olana loatra amin'ny fiainana dia mandro, mitsokiitsoka daholo ny zavatra rehetra atao dia mandro, fidiovana sy fandrona no zava-dehibe. Ka amin'izao faran'ny taon'izao manentana antsika mihitsy akoatra ny efa fandronao tamin'ny maraina sy ny efa nandronao zao hariva raha efa avy nandro ianao io dia mandrolo amin'le adikile zay misy ao atao. Raha mahatratra fidiovana ianao dia mandro amin'ny fidiovana. Raha ohatra ka tsy mahita fidiovana ianao na volafotsy aza hanananao dia mandro amin'ny volafotsy. Ravitsara no hitanao dia tany eo ny ravitsara dia androy. Mandravasatro ny anananao dia ataovy anaty rano mandravasatro dia mandro. Fanazava misy eo dia ataovy anaty rano fanazava dia mandro. Zay hazo heverinao fa mitondra fahasoavana tena lalana be iny. Misy zava-maniry anankiray izay zava-maniry vazaha izy io, fa tsika gasy koa manana azy betsaka. Tsy hoe zava-maniry vazaha moa zany fa manana ny dikateniny amin'ny teny vazaha. Izy zao mpaoziny vazaha, fa tsika gasy manao azy io tsy leonota, mamony volomparasy kely anjananjana zay izy. Iteny rehetra eny fa ambanimbanivohitra, ambanimbanivohitra aloha fa tsy eny ampivarotra rehetra mahazatra anao kosa fa eny ambanimbanivohitra eny eny no misy azy. Io koa dia tena tsara io raha hidiovana. Fiandra lavenina ve misy ao atokotaninao zerany ao mandro amin'ny fiandra lavenina, fa misy hery ara-panahy ampitain'ireny zava-maniry ireny makany anatintsika tsirairay avy. Dia mino fa voavaly ao anatin'izay ihany koa reo mpandefa hafatra hoe mba antany io ankoa ahoana ny atao fa tena tsy mahomby mihitsy amin'ny fiainana, izay zavatra atao rehetrarehetra tsisy mety tsisy manjary avokoa, dia fa zay zany ny vahaolana tonga dia safy be mantsina sady efikasy Marary tampoka zany ny masoko za zao mila mandro mandro ianao tonga dia mandro, zay ny vahaolana. Ary rehefa le voalohan'ny taona tahaka ny ora-pito zany mba hampahomby ny taona zay moa zany ny antony ity fahandarana ity hoe fanorona hevitra ifampizarana ny tsara sy ny soa ihany koa. Zay zavatra ataonao voalohan'ny taona ve zany mety hahitana taratra ny taona ray manontolo. Zay indrindra ny fahaizanao mandray an'le hery vaovao nandritra an'le taona vaovao amin'ny fetim-boana iny dia iny no mitarika ny ray manontolo. Sarisary-pirariana no ataonao amin'iny. Zay no mahatonga an'iny hoe rehefa vaovao zao ny taona dia jereo fa inona no mahazatra antsika eo an-tanàna, diovina be ny tanàna. Tsisy mieritreritra hoe fa manina fa dia diovina ny tanàna. Lamba maloto tsisy mihitsy. Tsisy. Ary zao eo koa ny fotoana hidirana fitaovana vaovao ao an-trano. Betsaka no mampiditra fanaka vaovao, manolo latabatra vaovao, mba mampiditra satria nahoana vaovao ny taona dia vaovao koa ny fitaovana ampiasaina. Tsy voatery ho renovelenao daholo ny zavatra rehetra ao an-trano hatramin'ny pain an-damba so dia hiady mivady eo hoe lany ty daholo ny vola, fa hoe mba misy zavatra zany tokony hoe ampahan-javatra mba hitanao hoe ty kosa zava-baovao mba nampidiriko tamin'ity taona vaovao ty zay zany mba hitondra hery vaovao ao anatin'ny tranonao. Mila hery vaovao ny tokantrano, zay zany le izy. Dia ny fahaizanao mandray an'izay no mampiditra an'izay hery vaovao zay mankany aminao. Amin'iny fotoana iny le fataontsika ihany koa le hoe ahodina kely ny loham-pandriana, akisaka kely etsindray ny tele, mividanana vazo vaovao etsy amin'ny aniny etsy, satria misy hery mifamezivezy ao anatin'io tranontsika io dia miezaka sika mifehy an'izay hery zay. Fifehezana an'izay hery zay dia hitantsika fa hoe tena ohatrany narary be foana raha tamin'ity taona ity nefa nitety foana amin'ny fandriana. Dao raha ifandriana io amin'ity taona vaovao ty avadika ato, satria misy hery vaovao alaina indray zany avy ato dia tsy afaka atao avedy intsony le fandriana. Dia rehefa navadika tato le fandriana dia jerena fa lasa tsy narary firy intsony le mpivady ohatra atao anatin'le tokantrano. Dia hoe le fandrianantsika teto mihitsy zany tsy napety an'le izy. Misy hery eo zany mitahaky fihodonana mihitsy hoe ainao ve ny mametraka ny fitaovana rehetra ao anatin'ny trano, fa raha voafehanao zay tsy sarotra ny voahan'ny tranonao anatin'ny fanambinana sy ny fitahina. Izany kosa nge mila fahaizana, aiza moa na aiza ny daholo be zany io ataontsika eto manoro tsika kosa eto efa nanoro an'izany fandriana ohatra zao efa nanoro an'izany ty aly kosa tsy mitadidy mihitsy be da be nge reo olom-baovao nge betsaka ny me mitombo isan'andro le mpanaraka jeran'le fandaharana teo aloha dia misolo vavan'izy ireo akony ahoana zany fa zay zao mba mpivady vao kely dia vao hitokana trano dia ahoana zany dia ny fandriana na metsy nanandona mena varatoa.
fa nareo ihany maheno azy eo hoe iza ny metimety aminareo kokoa. Azo nanambary ve eo mbo fandrina? Tia raha vao fandrinana mpivady de fa maninona moa eny ve de atao finanambary mba vary hafa resahana mariny zanyko mba ohatra zay le izy fa hoe ny vary arapaka any ambava ny vary Andriamanitra de tsy ny vary Andriamanitra mihitsy no hoanina ho eny ampandrinany mpivady misy hery hafa ndray voizan'izay satria ny fandrina de efa hafa ny asa natao hoan'ny fandrina e de matoa asina latabatra nasina seza de eny no hanina. Ahoana zany le mba kevikevikery matoa manolotra sakafo andraga eo mbo petit déjeuner zany moa zany efa lasa ahoana mazaka zany? ny olona fa neny olona aveo rehefa tsy mety ny ataony de le olona hôpital zay mansavy sy be velonana nefa reny de efa miteraka hery tsy mampahomby ho azy ny fiainanao ao eo no hinananao an'le vary Andriamanitra ao a nefa eo ihany koa no nandalo Andriamanitra tsy haiko hoe hoaizy izy ngazy nandalo zay tsara ho fantatra daholo zany rehetrarehetra zany ankoatran'izay ihany koa ankoa vita zay ny fandrona inona ihany koa zany le mampahomby an'le fiainana atao fusé kely ve zany le vola de atao any paosy de inona atao kely aty amin'ny vola ho sofina an'olo de raha ianareo no manao zay mahatamana ny vola any aminareo de miantso namana mihitsy io vola io tsy mila manao hoe terizo ny setsetset zany moa tsy mibetsaka ny tsipay am'zany hatramina fatana sarisarika ry ataotao fao de krahana telefona za zany tsy miteny hoe diso tanteraka reny fa misy fepetrany reny zavatra reny ka sao tsy hofeninao le fepetrany any am'izay mihitsy ny ana le tsinjovoko vo fakomaly ariva nisy fandarana zay hitako tao amin'ny fahitalavitra tao mialy resahako kely ty mino fa betsakitsika nahita an'izay fanady adina kely zay orona tsara fanady adina nanandrana nahita boky tao le bandy kely de nanandrana nanokatra de nahita karazana formule d'invocation zany hoe fombafomba fiantsona fanahy natsony ary izy satria hoe fanahy mba te ifakahita amin'ny dadany efa maty izy hoe iza ny tena namono any dada ahoana sy ahoana n'izao fanahy ratsy ary le namaly avy any fanahy ratsy ny voaray an'le formule zany tonga teo de nangataka le fanahy hoe amenao aho izy io sakanareo io vonoina fa raha vitanao mamono an'io de ifa ataoko mifampiresaka amin'ny dadanao anao mitantara ny zavatra rehetrarehetra le bandy kely tsy kopa mihitsy hoe fanahy hafa nge ty tongo ty fa everina fa hoe fanahy tsara daholo zany rehefa fanahy tsony fa tsy zay tapoka ny zavanisy vao maty fotsiny le saka ny tombo mimpovoaran'le fanahy io fanahy io zany efa zavatra efa miandry raha latsaka kely amina biby hafa fotsiny ampitombony mimpovoarany de misy ao any hafa tia notanterahana ny ananinaniny tombo ara mimpovoarany tsy netiny alatsony tao am'le trano izy tsy hain'le boy kely koa no nandroaka azy nokarohany tao am'le boky tsy nisy nokarohany tao am'le boky tsy nisy tsy netitsolo le fanahy hiala tao de nigafina anakorotana ny fiainan'izy menaka avy tao amin'io trano io tonga tao mpiandro tonga tao mipastera tonga tao mpivavaka fa niala mainy mitsigasy zany tantara vazaza ny resahako zany tsy mifanalavitra am'zany mihitsy olona minomino an'io resaka rehetrarehetra rituel zarainao anaty Facebook io ny olona mizaran'io ao de teneniko anareo be de be am'ireo olona reo mifantatro olona tsy miaina am'zany zava-panahy zany akorina ny kely fa boky zavatra hitahitany amin'ny boky eny de te alazy izy te ho be mpanaraka izy te azo ary te anararoatra olona amin'ny alalany vola sy ny nofo izy de anapahariahany zavatra oatra reny ao ianao de ianao linako ianao te ananako amin'ny iragazony ray ny telo may aho aka may aho izy de ohatra zay mihitsy ianao te anana de nanao tao foana fa tsy mba nandinika ozy le raha lahako anankiray zay hoe rehefa hiditra ao anatin'ny trano anankiray ianao de vo tafiditra ao de mifivoahana aloha tediavina fivoahana aloha tadavina voalohany fa tsy hoe niditra fotsiny de niditra kay tsy kopy akory hoe tsisy varavarana mivoaka nge izy ty ao anao zany sy ny tranonao neny le boy kely teny ambony lakany io vita eto zany ny aminao izy nanontanina izy ianao ve manana diplôma am'resaka fanaovan-trano ve ianao izy le ranganandeha tamin'le lakana be any tsy manana zany vita eto zany ny am'lahy tsisy ilana ny lahy eto ambonin'ny tany raha ty ny diplôma firy boritra ary alafa izy zao manana diplôma tamina resaka droit tsy manana an'zany vita eto zany ny am'lahy tsisy ilana ny lahy eto ambonin'ny tany ny anazy zany tena nylofosako nandritra amin'ny firy taona manana diplôma ve anao am'resaka relation international tsy manana an'zany vita eto zany ny am'lahy tsisy ilana ny lahy eto ambonin'ny tany firy taona litiny nandalinako nananako an'zany
nandeha kelikely le lakana dia ozy le boay kely ary ianao ve ry zoky manana diplôma tamin'ny filomanosana dia iny indray aloha mba tsy nananako izy vita eto zany ny aminao vita eto zany ako iletika ty lakany tiako dia ohatr'izay le izy zany hoe fantaro tsara foana aloha ny zavatra rehetra zay atao fa tsy misy fombafomba tokony atao ao hoe raha mitahiran'ity vola misy etsetsetty ianao embohanao tongolo gasy ny vola ataonao anty mety anambiny io a mety tena isy vokany eo a ary za mino maromarina fa misy vokany eo a fa zao izy ary le fanahy nanambina an'izay iza le fanahy mitantana an'izay iza ny fanahy nanatanteraka an'izay baikobaiko sy fihetsoana nataonao zay satria matoa anao manao fombafomba dia misy zavatra atsonao eo zay dia ozy ianao za raha tsy niantso nininy fa iny setroka lasa nanaovanao fombafomba iny inoniny fihetsoana iny tompoko ho avy eo izy nandeha ny 3 5 taona 7 taona 10 taona ohatra mety aminay zany zanako zoko zany a tsy meko an'lazo zanako ka zay nandritra n'izay 10 taona zay na me any zoko foana le fanahy am'izay io avy io ho avy aminao am'izay ny tambiny satria le olona tsy metretra zany fa zay ananakarenany androany nataony zay amendimendy fotsiny mifanahany androany sy afaka enatra kely androany nataony fa tsy nisy ny tsinjo lavitra any an-tanako kely atsika nge mba avakio mba akaroy ane le bokyny Rapatsala Paul idéal so tantara foroniny io boky io a ilay ariary mahantra zay ny lohateniny ilay ariary mahantra vola zany no miresaka eo vola zany no mitantarany tenany eo hoe za de raha avy-mbola taratasy kely tamy voalohany a de tany amin'ny olona mpivaroka hena nisy anahy avy eo a nandalo tany amin'ny olona mpivarotra saribô vadika mainty be dolo ny tenako rehetra tsy vitan'izany fa ataonao foropotrotra tany amin'ny paosy arina maromaro zay ny mpinamana tao misy kelikely kokoa noho iza misy olona efa ngeza be noho iza vola daholo iresahany io avy eo iny tanany ngeza be sady maloto be iny tsy menatra akory nandray anahy natakalo mofo akondro anakoroa tany amin'ny mpivarotra mofo akondro io a mbola tena loza koa fa fofo menaka zany ny ainako tao zany le voly mitantara io avy eo a natao famerim-bolan'olona anankiray io famerim-bolan'olona io tanany olona nandray ahy io mba tsy foko loatra tena mpatsaroko manitra zany raha tanan'olona avy eo a nataony mitsotra tsara nasitry ny tao anaty kitapo kely fitoram-bola maromaro zahay ny tao saingy no mitovy karazana amiko de za rely mitantara tena mahafinaritra be fitantaran'le vola hoe taizavy ny lalana analehan'le vola fa raha voavakinareo zay de eo nareo manomboka tonga saina hoe tena aloha nga ajaina ny vola efa mipetraka moa zany ny toromarika foana omeny ny lalàna makasika ny tokony ho fanajana ny vola ary mampidratra ny fandorana vola sy ny tsy fararaina vola eto amintsika fanimbana vola fanaovana vola sandoka sy ny sisy fa amin'ny mahalolo an'le vola raha hainao manao zay mahatamana azy ao an-tranonao de mijanonao izy de izy indray miantso ny namany ao anatin'le ariary mahanitra zay tena ozy hoe za ozy efa tafapetraka kely tato anatin'ity trano ity nahatsoko daholy am'izay ny namako fa tena tamana ato zany hoe tehiteny zany le boky hoe maizy ianao mikarakara ny vola am-pelatananao aza topoina ho Andriamanitra ivavahana izy fa mba hajao kosa amin'ny maloha rano karena azy averiko tsara aza topoina ho Andriamanitra ivavahana izy fa hajao kosa amin'ny maloha rano karena anao azy de ny vola de inona tahaka ny hoe nandray vola ianao androany aza tonga de lanina androany vao nandray karama androany aza tonga de bangana aloha mba hoetomody aloha atory any an-trano le vola rehefa mba natory tao an-tranonao ny vola zay izy vao tsy maintsy mety hivoaka nen'ny sasany le karama mbola tsy voaray ny andanina azy efa hita daholo satria efa trosan'olona mandehandeha ny tena misy an'izany io fa raha haitsika no mitetika an'io ohatra fotsiny ohatra ty ameko anareo ty nahazo vatam-bola anao androany 2 hetsy zarao 5 ane zarao 5 zay vola azonao na 5 arivo aiza de zarao 5 de ny ampahadimy ny aprimy foana azako ty ana mihitsy na inona tsy fananana na inona tsy fisina de jereo mifetsony ny namany rehefa tonga ao an-trano ny vola amin'ny ariva de mba karakara ohatra anao mahalala mahandro ihany izy tsy hoe andeha ho ampandronao izy fa misy izy ireny efa malemilemy karaha olona marary malemilemy ny tonga de dobahanao ny rano maty iny de ohatr'izay ihany le vola fa zao mety tsy ho ampandronao izy fa mba embohanao kosa mba nembohana zava-manitra kely
mba nasiana ranomanitra kely mba fa tsy atao ranomanitra manepotra be ranomanitra fofona akondro be koa fa mba hoe mba ohatr'izay mba ohatran'ireny miditra any amin'le tranona arak'izany reny e azonareo ve le fofona rehefa le miditra any antran'olo zany le fofona mahatamana be fofona mpanakarena be ozy tsika ohatrany hoe mba maninona misy an'izany dia mba atao ohatr'izay le voly raha mba embohanao kely fotsiny izy mba karakarainao kely izy dia milamina tsara ataonao tsara pirina izy any amin'ny namany any ny ampahadiminy petraka tsara izy amin'ny toerany lamina be izy indray miantso namana tongava aty aminay avia raha ilalao aminay aty aminay mahafinaritra be ny an'le tamin'ny malikily io sady any aminay misy kaly misy revy ohatr'izay le zava-misy zay ny mahakasika ny vola fa matetika koa rehefa farany taona voalohany taona dia misy ihany koa le famelakeloka ny alahelo sy ny toloko rehetrarehetra hoe ajanona amin'ity daholo ao anandray resaka fifamelana rehefa alohan'ny fandrono zay alohan'ny fandrono zay nefa tokony ho vita mifampiresaka mihitsy aloha mifamela vita amin'ny fifamelana dia samy mandro amin'izay midio hoe tsy manana olan'olana ntsony amin'ny taona vaovao fa milamime zany hoe anao le midio iny zany efa tsisy efa tsisy tsony amin'izay fa efa voalonotrosy efa voavela ny eloko zay indrindra efa voasasa lamba maloto efa voasasa efa voasasa lamba maloto ay lamba maloto matetika mantsy rehefa le farany taona dia aiza daholo ny anina rehetrarehetra sikiry daholo ny mba mifandrina zay mihitsy le izy amboamboarina kely mihitsy ao an-trano ao diovina tsara daholo io tanàna io misy aza mahavita mamiverina mandoko trano mihitsy tena hoe miaina zava-baovao e zay zava-baovao rehetra eritreretinao fa tokony hoe hiainana dia ataovy mbola ho avy izy any taom-baovao malagasy ka ataovy aloha izy amin'ity fa zavatra iombonatsika amin'izao tontolo izao ty raha ohatra ka tsy tratranao mihitsy ny tamin'ity ho avytsika kalaza ny taom-baovao malagasy tsy ho ely dia alefaso andratsika tapadipaina miampy sosisy amin'ny manaraka atao misimisy eo koa zany zao misy olona mametraka ny fanontaniana hoe efa natao daholo zany rehetrarehetra zany efa fataonay isa-taona zany nefa jerena ny fiainanay mandritry ny taona ataotry ny eo ihany eo voamera me sarotra dia todinina ataonao amin'izay ianao zany any le mipetraka amin'izay le karmaly aloha hevitsika farany efa todinina ataonao amin'izay za koa misy an'izany hoe efa olona namena fanafody efa nohanina ny comprimé efa nevoana ny tambavy efa natao ny fandrona efa natao ny fialana loza efa natao daholo ny rehetrarehetra ny analizy ny dokotera rehefa clinina efa tsy mahita nininina tsony nefa ianao mbola tsy mahazo aina mihitsy ihany efa nitodinina atao amin'izay koa sy zany efa zay zany le zava-misy dia hiainanao amin'izay iny amin'izay zany hoe voany nataonao anao ko aiza moa fa dia todinaina ny sisa andrazy anao sy fandriamanitra mahity ny asany ie mazavazava amintsika zany mety ho endrikendriky ny fiatrehana ny fa zao farany taona zao sy ny voalohan'ny taona inona zany dia amitianatsika anazy ihany koa satria mijery eto tazomitsika nefa mbola maika hikarakara ny ao ny mbola andeha etsiketsika kely anao metimety sy ny ohatr' izany fa andeha hamonjy ny lanonana maro samihafa zay ihany koa no anisany natonga atsika ny fampiresaka hoe alao fehitsika ao anatin'ny adiny ray ny fampahafantarana ny olona n'izay zavatra rehetrarehetra zay dia mba milamina tsara ry zareo aveo fa tsy hoe tsika indray kory ny andeha andrefiny azo mitsangana eto na isakana ny ontsy hidina isakana ny fetin'olona tsy ho tanteraka fitiantsika ary ny voalaza rehetrarehetra tompoko a farany taona zao irariana soa isika menakavy ho tratra ny taona vaovao ny atao ao anatin'izao farany taona zao maiza mifampiresaka alaminy ny adiady dia mandro midiova raha tsy nanambina anao iny taona iny soro lasa n'iny taona iny ihany ny zavatra rehetra tsy nety zay anananao dia afaka andronao misy mandrava sarotra ao andro ny mandrava sarotra misy ody fady ao andro ny ody fady misy fanazava ao andro ny fanazava tsy misy an'izany rehetrarehetra zany ao sira vaingana misy andro ny sira vaingana volafotsy misy andro ny volafotsy ravitsara misy andro ny ravitsara zay zavatra heverinao hitondra fahasoavana dia zay androny fa ny tanjona nandro sy ny dio ianao zay izy zany manaova fety milamina tsara miaraka amin'ny sakafo sy ny tariny rehetrarehetra manaova voko tsara mihitsy mba haianona hoe hoeniky ny sakafo ny taona vaovao mba handray fifaliana amin'ny sakafo amin'ny taona vaovao fa tsy ova manomboka ny taona dia maty misary tsy manako anina traboina kely mampalahelo tonga ny taom-baovao raha pitso inona ny ataonareo ny fandrona alefaso ihany ny fandrona ny maraina andraisanao ny taona vaovao amin'ny fiafaliana sy amin'ny pahasambarana raha misy zava-baovao tokony ampidirina ao an-trano ampidiro ao an-trano fanaka vaovao fitaovana vaovao zay zavatra rehetra tianao atao vaovao ampidiro
indrindrindrindra raha misy zavatra hitanao hoe tokony mila amboarina kely atao trano amboary ahodina ve mifandrina akisaka kely ve ny seza avadika makatotra ve miplasin'ny tele ny ankizy ve afindratsy amin'ny tsefitra ity fa aloha ty hevitra ty atao fandraisam-bahiny indray tsy fantatro nareo no mahita anazy ao anatin'ny trano nareo arakarak'izay herin'ny famezivezy tao sy ny zavanitranga tamin'ny tsirairay fa fotoanany zao fanaovana an'izany rehetrarehetra zany de diovina tsara ny tanàna diovina tsara ny toerana misy sy ny ao an-trano manontolo satria ho vaovao ny taona de amaranako anazy ny akanjo aza miakanjo rovitra aza mitafy tapaka aza mitafy tsy tonga lafatra fa mba manaova zavatra mba tena hoe milay e tena hoe milay hoe vanomboka ny taona de ohatra zao patalohandry mialo zao de anaovanao antsy hoe pataloha mialo maninona fa de ngamotsy ohatronga le hoe distrosa inona moa zany ohatra reny izy ny anako raha fa manomboka ny saika anisy nge fa zany hoe ny aohatry ny tsy naranitra tsara le lamy mangambe de ohatra zay zany le zava-misy hoe jereo tsara fa ny olona zao raha makany am-piangonana de inona manao akanjo milay be efa fahazarantsika le hoe ay mba vita akanjo vaovao kely hoan'ny ankizy krismasy vita akanjo vaovao kely hoan'ny ankizy taom-baovao hoe zay tsy nahazo tamin'ny krismasy mba mahazo amin'ny taom-baovao hoe zay nahazo tamin'ny krismasy iny ihany mba anaovana taom-baovao efa zavatra tsara be zany de mba manaova akanjo milay na ao an-tanàna ihany azy ianao de zay akanjo tena mba tsara mihitsy anaovana zay tena akanjo tena raha misy ny tena hoe vaovao manana fahafahana ividy vaovao mividiany e na tsy hoaiza ka ao an-tranonao ko io mifanjakanao ianao le mpanjaka ao anatin'ny tranonao de ianao sy mifanjakanao mihitsy no mirenty amin'ny aingo marevaka mba handraisanao an'le fifaliana sy le fanambinana sy le fahasoavana ianao zany lasa ohatrany hoe andremby misitona ny manodidina rehetra misitona ny fahasoavana rehetra de na tsy hoaiza ary manaova akanjo milay mihitsy e aza hoe za moa eto an-tanàna ihany de le polo efa maty zoro mibe le kasikety efa maty lela mibe ny andeha anaovana fa taona vaovao io de mba zavatra tsara e mba zavatra mba zay nataoko hoe zay tianareo ho avy amin'io taona vaovao io de zay ihany no hitariana azy biby tsy manandoha tsy mandeha lohany tsisy biby tsy mandavaka dikan'izay zay alehan'ny lohany no alehan'ny vatany sy ny rambo ao zay zany a irarinany soa irarinany tsara isika menakavy anao fety amin'ny pahasambarana fety amin'ny katrehtrehana indrindrindrindra ihany ko de ho tratrany taona vaovao 5 tsika rehetra ho an'ny rapito zany a hoeniky ny soa hoeniky ny tsara ho salama tonga lafatra ho ambinina am'izay atao hoarovan'andriamanitra miratso ny loza ny tovindanitra sy ny aretina na izany naty zany andriamanitra manao ny asany fa ianao koa mba maiza mitandrina na amin'ny lalana ale aza tia kitrifatrivana aza tia mandehandeha mafy sady vanim-potoanany orany zao no be lalan-dratsy eto amintsika no vanim-potoanany fety sy ny vory vahoaka de mety mora andraisanao loza atambo eny rehetrarehetra eny feny lolo ratsy ray zay eo amin'ny sakafo hohanina mitandrema tsara fa fotoanany fety ohatran'izao no anararotany mpivarotra sasany mandefa ny zavatra efa tsy de tsara loatra satria ianao matiky mora de mijabaka makany amin'ny zavatra ratsy iny olona iny tsy mpivarotra zany fa sendrana hitatataka zavatra mety azo alefa bobaka sady mora fotsiny izy de mivarotra izy aloha tamin'ity fety ity fa ianao metrehtra hoe vao vita fety alehako eny ny efa tsy otsony iny dikan'izay mitandrema tsara fa sao sanatry hiteraka fanampozinana ara-tsakafo na tsy fahasalamana fetiny tetiavina atao aretina sy voina no mitranga ny sakafo lany daty betsaka ihany ko mety hiparitaka eny atsena eny zavatra efa fahitatsika zany ka samy mitandrina foana amin'ny lafiny ray manontolo tompo raha vao tsy azo antoka aleo milamina aleo mipetraka tsara aleo zay azo antoka ihany no hidirana de nareo no mahalala azy fa parasy banga sy lalitra simy io zay angamba fa tsy ho be sasiny ohatry ny akorodorovotra mialy a ny olona maika hifety zara teo ihany ko mba manana zay programa miaraka amin'ny fianakaviana fa de iraririko soa be ihany ko mialy sy ny ekipany malagasy TV rehetrarehetra ao anatin'izany raha mbola misy ny dinidinika indray avy any amin'ny alfa zay lohany lava de lava zay lava be ohatran'ny saucisse lava 20 de lava kilomètre mihitsiny a mankasitraka ny ao koa ihany koa nitondran'izay tsara ho fantatra izay de misaotra ny ekipany malagasy TV ray manontolo a ny rarina mba samy anao tsy mandrimandry ataoko amin'ny teny malagasy samy anao metimety samy anao tsy mandrimandry rasotokotra ny loha ohatran'ny tsikarotro sa ve diso ave ohatran'ny tsotro zao zany ny fahitako amin'ny alfa ohatrany hoe niova be mialy androany le volo ohatran'ny sady milokonany moa de volony aolakolana nge tena zay tokoa ty hoe nitareny ratsy keo ny volony aolakolana de efa tsy tafavoaka fa soa fa misy andry fa tsy voalazako teo mihitsy zay fa tena mety zao hoe akoatranao le mieritreritra anao zavatra milay be de ho anareo vehivavy
raha afaka manao volo manaova mihitsy volo e zao mihitsy ny fotoana anaovana zany fa tsy le eo an-tanàna fotsiny mitaingy tamboho nefa manao volo tsy hanao nininona nefa namboarana anina be da be fa zao noho izy a fa mba meo anaiky io aloha ny tsy ambaratelon'izany na izany naty izany ary fa mifianakaviana raha pitso mba mieritreritra hivory sao dia mba hoe mba ilazalazako hoe aiza koa zany tokony mandeha ny anahy moa ty tsy hita hoe atao ahoany ty sady zareo mbola tsy manao lehilahy aloha tsy manao lehilahy e sa hoe tsy manao volon-dehilahy tsy manao volon-dehilahy fa manao lehilahy manao volo mety manao lehilahy reo vaivavy be ireo a kompatanana ho anareo amin'ny Anel zay moa le Anel Beauté eo Pitatafika eo akaiky ny commune eo mahafinaritra be fandraisandreo mitsikitsiky afapo tsara commune Pitatafika kokokofony tsara afaka daholo lotondohanao nandritra ny taona rehetrarehetra sy ny navezabezatra hitako maivamaivana mihitsy ny lohako fa dia misaotra desaka ny Anel Beauté a Pitatafika akaiky ny commune dia manaova manjamanja manaova metimety fa tonga ny fety tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy ihany koa zay indrindra ary azo antoka fa ny fanena tamiko mantsy mialo omaly dia ohatra ny tompo maso zay fa nisy resaka kely zay dia ohatra ny nanaova manjamanja androany za mino fa zay sa tsisy hidira sa mba diso koa ny eritreritro ndraindray anao mba diso ihany koa fa tsy voatery ho marina fa angina e angina ianao ka tsy lobava fa ny mozika anao afaka tatatata ny fihinanana sy ny rehetrarehetra afaka atao zay mahafinaritra zany fa dia maika sitraka atsika tsirairay avy raha atsika ao anaty aoriana ty fandarana ty ny fandarana tsy totan'ny ela zay mahafinaritra ihany koa rahana amin'ny tantely fa maika sitraka atsika totan'ny ela ty amin'ny andro ny taom-baovao eo ihany koa eo anao ny teny hoe diana lasa sy ny rehetrarehetra mariny zany oa mety zany zange tsy manina manaiky hafa mofo ny kaiky tsy mandaa fa jus fanta zay raha dia mandram-piona samotratry ny rapitsy daholo sika rehetrarehetra rary sotompo Salam alaikum. Salam alaikum.